Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manonona ny fiadanany. Iresaka momba ny fanahy masina isika atao anatin'ity horonan-tsary ity. Misy namana vitsivitsy avy taminareo nametraka fanontaniana tamiko hoe za mba te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, za mba te handray ny fanahy masina. Tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve? Izay vao porofo fa nandray ny fanahy masina. Izay zany no azavaintsika tsotra atao anatin'ity horonan-tsary ity. Etem-piandohana aloha dia tiako no manamarika amintsika fa samihafa ny fanahy grand F sy ny fanahy masina ao amin'ny baiboly. Ny fanahy grand F dia tsy inona fa lay ambara any amin'ny Jaona 4:4-20. Andriamanitra dia fanahy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana naoviana, fa Andriamanitra kosa dia monsieur manifesté izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Satria amin'ny mahatsotoa azy dia tsy afaka zakaintsika ny fanatrehany, ny vonahany amin'izay izy hoe entité Andriamanitra dia fanahy izay. Fa izany no anton'ny andriafo sy andrahona. Izany no anton'ny roimemy Mosesy teo amin'ny tendrombohitra Horeba. Izany no anton'ny feo mikotrokotroka sy azavaina manjelanjelatra isan-karazany araka ny témoignage ny ainandreo patriarka sy olo-malaza tsara ny finoana ao amin'ny baiboly. Izany no anton'ny fanahy masina, manifestation du Saint-Esprit tao amin'ny efitra ambony asan'ny apôstôly 2 faminaniana bokon'ny Joela 2:3-2 amin'ny andro farany nandatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Milaza ny présence an'Andriamanitra daholo eny milaza an'ilay manifestation an'Andriamanitra tsotoa amin'ny alalan'ny Esprit Saint ny fanahany ilay nambarantsika teo hoe tsy ilay Andriamanitra fanahy grand F fa Andriamanitra monsieur manifesté isaky ny contexte tiany isehoana. Mazavatra eo fa ny Andriamanitra izay fanahy dia Jaona 4:4-20. Fa ny fanahy masina kosa dia ilay roaka fofinaina mahavelona namelomana antsika vovotany tao amin'ny sahany Edena. Io ihany koa ilay amafisin'i Jesosy Kristy aty amin'ny filazon-tsara araka ny Jaona 2:20 sy 7:20. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, rehefa afaka izany dia nanisy fofinaina mahavelona izy. Roaka manao rapelina n'ilay tany amin'ny Genesis famoronana Jesosy Kristy eto. Raiso ny fanahy masina, Jaona 2:20 eo no misy an'izay tantara izay. Nanisy fofinainy Jesosy eo tamin'ny mpianatra. Na elokiza no avelanareo dia avela izany. Ary na elokiza kosa no tsy avelanareo dia tsy avela izany. Dia iverina amin'ny fanontanianareo amin'izay ary aho hoe tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve? Izay vao porofo fa hoe nandray ny fanahy masina ny olona anankiray. Ny azo ambara amin'izay dia hoe izy io dia ireo fiangonana ao anatin'ny religion no mametraka an'izay fepetra izay hoe tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Porofo nandray ny fanahy masina ny olona anankiray. Tsy ataoko hoe zavatra diso izay. Mazava ho azy fa amin'ny olona ny fanahy masina matoa ilay olona no misy an'ilay manifestation du Saint-Esprit miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy. Fa ny zavatra tokony ho voaraintsika dia hoe
tsy voatery hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona anankiray a, izay vao voaporofo fa nandray ny fanahy masina izy. Raha arakareo ilay fanazavana nazavaiko teo a dia ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia ilay fanahy masina ao anatiny se manifester, Andriamanitra tsy tombo se manifester amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay ilay fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Izay no mahatonga an'ilay olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ilay hoe se manifester dia tahaka ny hoe misy ny rivotra dia misy ny rivo-doza. Ny rivo-doza dia ny rivotra se manifester, miforona, mihetsika ary tonga mahery vaika amin'ny toerana anankiray dia lasa cyclone, lasa tempête, lasa tornade. Se manifester izany a ilay rivotra. Dia ohatran'izay ihany koa le hoe fanahy masina hoe mipetraka ao amin'ny tenan'ny olona anankiray izy a, dia mihetsika mahery vaika, se manifester amin'ny fihetsehany a, izay a no mahatonga an'ilay olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, izay no mahatonga an'ilay olona miasa araky ny fanomezam-pahasoavana anosoran'Andriamanitra azy a, hatrany hatrany a, ministera anankidimy a, ny talenta be da be isan-karazany a, rehefa mahita fity amin'Andriamanitra ilay olona. Dia hijery an'ilay côté indray tsika hoe tsy voatery miteny amin'ny teny tsy fantatra ilay olona. Tsy voatery miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ilay olona anankiray fa ao anatin'ny fanahy masina. Ahoana indray ny fipetrak'izay? Ny fipetrak'izay a dia manamarina ny Galatiana 5:2-7 ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fivaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, contrôle de soi, fahononan-tena. Ireo vokatry ny fanahy anankisivy ireo mitoetra ao amin'ny tenan'ny olona anankiray a, tsy voatery izy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Mana-porofo fa ao aminy a ny fanahin'Andriamanitra, ao aminy a ny Esprit Saint, ao aminy a ilay fofinaina mahavelona Jaona 2:2-7 fanamafisan'i Jesosy Kristy an'ilay roaka famoronana sahanidena création. Averiko tsara hoe amin'ity ka farany izay hitondrantsika tsindrim-panazavana sy fahamarinana miainga amin'ny herin'ny soratra masina ity, dia tsy voatery miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona anankiray fa manana ny fanahy masina izy ao anatiny, dia mamoa vokatry ny fanahy, satria izay a dia manamafy ihany koa ilay fampianaran'i Jesosy Kristy any amin'ny filazantsara hoe fataro amin'ny voan'ny hazo. Izany hoe ilay hazo zany eto arbre de vie, Jesosy Kristy a préfiguration an'Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra dia fanahy, Jaona 2:4-5 fanahy grand F dia misy an'ilay fruit de l'esprit anankisivy a vokatry ny fanahy, Galatiana 5:2-7 mamoa avy amin'ilay a mpino ahitan'Andriamanitra fity a, dia hatrany hatrany ary amafisitsika foana ny fanazavana fa tsy voatery miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy voatery hoe misy manifestation du Saint-Esprit amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ity tranga farany hitondrantsika fanazavana ity, fa kosa mamoa vokatry ny fanahy, mana-porofo fa manana intimité amin'Andriamanitra tsy toa, Jaona 2:4-5 ilay mpino ary mandeha araky ny fanahy. Fanampiny kely fotsiny hoe mila mitandrina isika amin'ny resaka fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, fa be da be ny mpino a miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy ilay fanahin'Andriamanitra tsy toa no miasa mampiteny amin'ny fiteny tsy fantatra azy, fa
ny fanahin'ny démonie. Mahitsy be mitondra an'izay fanambarana izay amintsika. Hitanareo ohatran'ireny olona possédé reny, de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra eo izy ohatran'ny mpanao mazia manonona formule majika hoe abdakarabragara, tsy fantatro izay formule majika ihany, de ny démonie no mampiteny azy ao anatin'ny fiangonana. Mitandrema isika. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra tsy to nametraka fepetra hoe raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tokony hisy mpandika teny miaraka amin'ilay teny tsy fantatra, tokony hisy fandika teny. Ary mbola tsy indrin'ny soratra masina ihany hoe na dia miteny ny fitenin'ny anjely ary ny olona anankiray miteny teny tsy fantatra kanefa tsy manana fitiavana. Ilay fitiavana tondrona eto dia Jaona 4:7. Andriamanitra dia fitiavana. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany le olona mikonfirme an'ilay fanazavantsika teo fa tsy manana an'ilay arbre de vie Jesosy Kristy, tsy manana an'ilay Jaona 4:7 izy. Andriamanitra dia fitiavana. Dia mazava ho azy ozy ny Baiboly fa kipantsona kasirolina manenoneno fahatany mpanao politika pikabary za tsy miteny hoe tsy manam-pitiavana ny pikabary mpihira amin'izao tontolo zao ilay fitiavana dia manambara vie éternelle, ka raha vao tsy ao zay vie éternelle zay de manome image an'izao tontolo zao mpanao poezia, mpamorikira, mpanao rapy miala tsiny amin'ny teny an'izany zavatra rehetrarehetra zany fa rehefa tsy misy an'ilay salut ao anatiny de manome an'izay image izay izao tontolo zao. Zay nazo ambara fa minao fa misy zavatra voarainao anatin'izany. Tianao Jesosy amanaraka indray.